Oi, Noel. Krismas ary amin'ny tian'ity no antsika ankafana amin'izany amin'ny fomba ofisialy eto amin'ny lampanamboatsirohitra. Lampanjakena namboatsirohitra izay manana ny tantarany fa tato anatin'ity tao anatin'izay dintona izay dia efa lasa fahazarana ao antsika rehefa ao anatin'ny vanim-potoana toy izao ny mitsidika ny lampanamboatsirohitra ary mijery izany jiro maroloko izany rehefa ao anatin'ny vanim-potoana mahafinaritra toy izao. Andriamatoa ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa misy ireo zanany izay tonga eto amin'ity fotoana ity, tonga ny fotoana ankafatsika ny fomba ofisialy izao fotoana rehetra izao ka saina ampanajana ianao toko hitondra ny lanteny izay mpanomanao ihany koa amin'izao fotoana izao. Ampifandrasy ampitsiavana no iarabanantsika rehetra manatsetona sy arabana ny ireo vahoaka olom-pirenena miaraka amin'ny fianakaviana izay tonga manotrona ihany koa izao andro lehibe hoentsika anokatra amin'ny fomba ao anatin'ny mpihalahina sy fianakaviana mankalaza ny fetiny Noely izany. Afakina lehibe ho azy sy ho anay vazy sy ny zanakay no mandray anareo rehetra eto amin'ity lapam-panjakana ambotsoatra ity. Fantatrareo moa fa izay dia tsy mifanakaiky amin'ny vahoaka, tsy mpapisona ny vahoaka, ary izay ihany koa no antony nankafana ny lapam-panjakana mba hotsidihany ny vahoaka ao anatin'izao andro izay ankalazantsika ny krismasy izao. Ny Noely dia fotoana anankiray atsiarovana ny nahaterahany Jesosy Kristy Tompo, ary izao tontolo izao no mankalaza an'izany andro malaza, mankalaza an'izany krismasy, mankalaza an'izany andro Noely izany. Ary Noely indrindra dia fotoana iray ahafahantsika voalohany indrindra aloha makasitaka Jesosy Kristy Tompo amin'ny zavatra rehetra. Arehetra dia tsy haiko ny akasitaka azy, tsy akasitaka azy, misaotra azy no ny zavatra rehetra satria noho ny fitantanany dia tafahoreto iray isika nenakavy ary hiaraka ankalazany Noely mandritra ny 10 taona manaraka isataona zany dia ankalaza an'izany krismasy zany isika. Ny Noely moa dia manamarika ny atonga zay teo ny fahatongavany Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Izany hoe izy no mitondra ny hazavana mandrisy ny aiziny ary indrindra mitondra sy mamelona ny fanantenana ho an'ny olona tsirairay avy, mitondra ny fanantenana na io ny voninkainatsika mitondra ny fanantenana indrindra eo amin'ny firenena, ary izay indrindra no antony tsy hitazomana an'izany hazavana izany fa dia manana hazavana tokony zaran'izany amin'ny mpiarabelona. Ny krismasy dia fotoana iray ahafahana mizara ihany koa ny hafaliana, mizara ny fitiavana, ary indrindra mizara ihany koa ny fanomezana. Ary izay fanomezana izay no hoentsika hizarana amin'ireo olona rehetrarehetra androany, satria androany zany ankoatra ny fisokafan'ny lapa ho an'ny vahoaka rehetra dia amin'ny fotoana mahito anay dimy mianaka dia amin'ny fofony fitiavana ihany koa no izarainay kilalao, vatomamy, fanomezana maro isan-karazany ho an'ny olona rehetra izay mifanena aminay sy ahafahanay mizara an'izany hafaliana izany. Koa dia efa mankasitaka anareo tsirairay avy ihany koa izay tonga manotrona izao fotoam-pianakaviana, fotoana ahafahana mifaly mizara atsika, mizara hafaliana ho antsika rehetrarehetra izay. Mihitsy manantena izay fa ny jiro ny krismasy dia anazava ny fiainantsika tsirairay avy, anazava ny fotsika, anazava ny fiainantsika, fa indrindra anazava ny fiainam-pirenena ihany koa. Ka dia eto zany maniry ny fandriko efa misy fanambo iray moa napetako ao anatin'ny 10 taona manaraka
mba iaina ao anatin'ny famia, iaina ao anatin'ny hazavana, iaina ao anatin'ny fitsikina, ary anao nizaka rehetra ny tenako a mba hitondra an'izay hazavana izay a eo anivony tokantrano a malagasy tsirairay avy. Koa dia tsy hoe lakavatsony a fa dia ho ampirentsika ny jiro izay anamarika an'izany fety noely a izay iainga hitanivony ny lapa ny ambotsoatra izay. Dia miara-manisa tsika satria ny isataotsika dia miaina avy any amin'ny telo. Dia manisy tsika telo a, roa, ray a, dia irehatra ny jiro. Vonona raha tsika. Ataovy mafy a telo. Izay a dia alefatsika mira tsika fanatiny afaka manomboka sady ny fitsidihana ato ny grèce ao ny jiro maroto misy tagoma maromaro hitatsika tazatia dia afaka tsika makasitaka makatela dia raha fefafatra ao tsika rehetrarehetra dia samy misy otan'Andriamanitra. Isaratsika Jamakotra ny Republikan'ny Madagasikara mitondra izay nahateny mahafinaritra izay isaona ihany koa Ramatovary miaraka ireo zanany izay miaraka amintsika eto izy teny mianadahy eo amin'ny anio araky ny nabaran'izy ireo dia misy ny fanomezana izay atao ao amin'ny anio izay sedra azy ireo dia isy izany. Anokany fidiana ihany koa izay efa noasaina atao mandrapa any kosa miaraka amin'ny fiarahana sivila sy mozika miaraka amin'ny daosibanda hatrana no anaovantsika izany fidiana mahafinaritra reto jiro maloko ireto. Efa manasorako ihany koa tsika an'ivelany izay afaka hiditra atao amin'ny lampanjakana ambosiroitra ka miatrika isika dia hiaraka eto rehefa aveo fa tsisiraka kosa dia mozika ny daosibanda.
Salamat antsika rehetra ampifaliana be mihitsy no ahafahanay mapetrana anareo ato amin'ny lapa dia hiaraka izara hafaliana aminareo. Mety fa tsy mety dia zao mahita olona maromaro mitondra zazakely dia le mitondra zazakely ngamba mety ataontsika laharam-pamehana aloha tonga dia mba misy laharana zay aizany tompona andraikitra le mitondra zazakely rehetra aloha tonga dia mba atao menareo laharana mitokana fa tsy lahatra be zay le mitondra zazakely alaminareo io rehefa avy eo dia mba mambemeloha le mitondra zazakely ya zay dia andray anareo anatiny ao zay dia mirary soa mankasitraka antsika rehetrarehetra dia mirary fety sambatra ao antsika rehetra sotra antsika rehetra ya Makasih kasih rehetra
Vamos.
vetivety dia afaka mivoaka avy hatrany satria mbola maro dia maro ianareo no ivelaloka no indrindra ireo miditra dia mba entana ihany koa tsy mijanona maharitra fa tonga dia mivoaka avy hatrany rehefa avy mizotra eo amin'ny tramonao isika dia mahita hazo krismasy isan-karazany dia mizotra mivoaka moramora any ivelany eny amin'izay isika rehefa vita izay ataontsika izay. Azam tadi aja sih lah. Rehefa mahavita ny